Ankafaliana to klasy to vavy no iaravanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar. Amin'ny ity ality tonga soa ianao ato anatin'ny fondarana l'invité du jour iresantsika ny raha aram-pirenena i Madagascar amin'ny ankapobeny mihitsy no iresantsika androany satria dia ny président national ny parti politique ny Gasmi na ny Gasmi Fankaty no sady co-président ihany koa ny plateforme état régional no vahintsika ao amin'ity androany ity andriamatoa Safao Jean-Louis miarabonao to ary manasanao androso anaty efitrano ary. Miarabanao ampanajana andriamatoa filohan'ny plateforme Gasmi sy co-président ny état régional misotranao nanaiky nasainy ny fondarana ito amin'ny invité du jour amin'ny tia alina ity tompoko ary misotranao ihany koa amin'ny fahatongavanao eto Antananarivo satria niainga avany Tomasina ny vahintsika ho an'izao fandarana zao fotsiny sy ho an'ny Madagasikara. Faly miarabanao monsieur Gaskara, faly miaraba koa ny malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany. Faly miaraba ny membre rehetra amin'ny antoko politika Gasmi Fankaty ary faly miaraba koa ny membre rehetra ao agnatin'ny plateforme état régional. Mankasiraka indrindra andriamatoa Filo Safao Jean-Louis isarako manokana ianao satria ianao zao dia anisan'ny manana an'ireny ataontsika hoe jeune émergent manetsika satria misy ny tanora Gasmi efa vahiny teto izy ireo asa ray volana lasa ena lasaka kely nitirakadevitra tokoa ny amin'ny fafehezan'ireo tanora ny rahapirenena indrindra fa izay ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana na ny état régional izay zay mihitsy ny avy ny fanontaniako ety ampiandohana raha sitraka ao ny amin'ny hoe izay le fandraisana anjara sy fampandraisana anjara ny tanora eo amin'ny rahapirenena izay safidy manokana sa stratégie politika ho an'ny Gasmi manokana. Misaotra betsaka amin'izay fametrahana ny fanontaniana zay ny tanora moa zany dia ho avin'ity firenena ity manana responsabilité zany izahay zokin-jaza ray aman-dreny mampianatra ny tanora satria ity problème antsika ty zany ty problème vitavita fotsiny izy ity zany tena hoe misy problème de fond zany izy ty ka ny étudiant no tena afaka i-comprendre azy fa tsy le olona tsotsotra mandray le politika tsotsotra regny ka ireo tanora reo zany no avin'ny firenena dia aleo apetraka amin'ny zareo mihitsy ny andraikitra fa hoe raha mitoy ane zao zavatra zao ho potika ity firenena ity rahantsika malala fa ny présidente ny Banque mondiale madame Marie Chantal iny efa niteny fa hoe raha izao izy no mitoy na 75 ans na 57 taona aza tsy mahatratra ny Rwanda atsika dia ahoana moa izay angina fotsiny fa tsy maintsy miforme jeune miforme tanora magnazava amin'ny tanora ny toy zavatra misy marina ahafahan'ireo tanora mandray andraikitra mba hanavitra nyity firenentsika ity. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay izy dia ny amin'ny hoe engagé sady lay tanora izy indrindra no afatsika amin'ny resaka mantsy androany ianareo anisan'ny nivoy rano Gasmi manokana tsy voy izao fa nanomboka akory ary ny azakazaka ny tany amin'ny 2024 dia efa noentin'ny candidat Safao Jean-Louis tamin'izany fotoana zany satria tsy hivina amintsika ny tokantrano fa candidat filoham-pirenena ny vahintsika androany tamin'izany nareo dia efa niresaka an'izay ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana état régional zany dia lany zao fitondrany zao ny candidat laran'ny fatelin'ny folo moa ny lany filoham-pirenena dia ninana mamafy anareo io zany zao efa miainga koa ny plateforme état régional milohany tena iresantsika an'izay satria nareo efa nanao constitution ty zany zao proposition na constitution na hoe sosikevitra na lalam-panorenana efa namokotsika tamin'ny herintaona teto amin'ny fandarany teto ihany nisy ny atao hoe tolokevitra avy any amin'ireo mpisehatra politika sy ny ara-dita aminareo ho resantsika fa milohany tena iresana zany dia hoe misy problème de fond tsika ozy ianao teo manahoana aloha ny fahitanao ny akabean'ny fiainam-pirenena mihitsy sy ilay fampandrosoana ny Madagasikara raha ohatra ka tsy hatratra ny Rwanda mihitsy ao anatin'izay taona maromaro zay fa inona ary le virus na lay fototra aretina raha ohatra ka aretina ny resantsika androany ny fahitanareo anazy. Ankehitriny moa monsieur Gaskara dia rahantsika malala fa nona ny vahoaka le peuple la faim nona ny vahoaka ary iarahana mahita fa misy aza mivarotra zanaka izany zavatra izany zany no mahatonga ny tena en tant que citoyen responsable
tsy maintsy mitady vahaolana hoe inona marina moa ty problème antsika ty, maninona ny firenen-kafa mandroso, maninona tsika tsy mandroso. Ary eto de mangataka kely misy sary kely angatahako mba avoaka dia afahantsika miresaka. Ndabary raha ohatra ka avony zay sary zay Cédric io zany io sary io zany dia profo mampiseho fa i Madagasikara zany dia efa resiny Afrika sy ny ensemble ny resiny Maurice sady resiny ensemble ny Afrika efatra tamin'ny taona 1980. Io zany nivengany 1980 itsika Madagasikara zany le menamena de le tsipitsipika io zany le tsipitsipika io zany ensemble ny Afrika de le ambony ry zany Maurice. Araka io fahitantsika io zany de tamin'ny 1980 zany ny revenu par habitant any île Maurice zany de efa tagny amin'ny 1200 US dollars. Ny ensemble ny Afrika 420 US dollars. Ny Madagascar tagny amin'ny 380 US dollars. Tamin'ny 1980. Aty amin'ny taona 2008 i Maurice niakatra 6400 US dollars. Ensemble ny Afrika niakatra 1082 US dollars. Madagascar 410 US dollars. Hitanao fa toujours ambany foana zany antsika aty amin'ny 2008. Aty amin'ny 2019 i Maurice niakatra agny amin'ny 12547 US dollars doublé zany. Madagascar 471 dollars. Ary ankehitriny moa antsika i Maurice agny amin'ny 12500 dollars, antsika eo amin'ny 530 dollars eo. Io zany ny preuve efa navoaka ny banque iraisam-pirenena hatratany amin'ny taona 1980. De olona inona loatra re isika ity. De tsy mba hoe ijery zavatra fahitako azy io zany antsika io zany tsy nampianarina manao analyse angamba. Iarana malala moa zany sady tsy mamaky boky itsika, tsy manao analyse, jerenao zany tsy de betsaka zany biblioteka. Misy impact amitsika zany izy io amitsika le vahoaka malagasy. Ary mpitondra hatramizao matonga io chiffre reo avoaka misy dikany a partir an'ireo zany tokony ahitanao hoe misy zavatra tsy mety amin'ny fitondrana firenena de entina mba ahitsy. Io Madagasikara tsy vitan'io fotsiny tsy vitan'io fotsiny. Tamin'ny taona 2003 de namoaka indray ny Banque mondiale hoe ny 8,600 ny volam-panjakana ny volany amin'ny commune neka alain'ny fanjakana fohy be daholo. Ny 8,600 ny vola miditra amin'ny commune alain'ny fanjakana fohy be daholo. Tsy ampy ny commune nareo ka ampekaro io vola io. De natomeno ohatra i Prétoriat Afrique du Sud izy 5,600 ny vola miditra amin'ny commune ao izy ampiasain'ny commune ny Pretoria. Fa ny nareo ny 8,600 alain'ny fanjakana fohy be. Zany ny fangalarany. De hitanao am'izay zany le zavatra fa misy zavatra tsy mety tokony ahitsy. Aty amin'ny taona 2008 mbola tsy miovy taremarka io. Ny 5,600 tanan'ny fanjakana fohy be 3,5% ho ana 1695 communes, 1,5% ho ana 22 régions. Aty amin'ny taona 2010 nisy 37 experts ny Banque mondiale teto tamin'ny fitondrany président Andry Rajoelina zao zany. Tena fitiavany zareo any Madagascar, fitiavany zareo ny président Andry Rajoelina io. Misy 37 experts nanoratra boky teto 377 pages. Madagascar vers une relance économique. Ny soratany. Ka raha nanaraka an'iny zany ny fitondrany président Andry Rajoelina tsy ohatran'izao tsika. Fa ny fahitako azy igny boky igny de lasa agnatin'ny tiroara de tavelagny. Zavatra hafa natao. Ary namoaka ny Banque mondiale tamin'izay. Amin'ny teny frantsay moa izy de hoe le paradoxe du retard économique de Madagascar trouve son origine dans l'incapacité quasi chronique de ses élites politiques et financières à prendre les décisions de politique économique qui bénéficient à l'ensemble de la population plutôt qu'à des intérêts particuliers. Amin'ny teny gasy moa izy de hoe ny antony mampahantra ny firenena malagasy dia noho ny tsy fahasahiany manam-pahaizana ara-politika sy ara-toekarena mandray fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny vahoaka maro anisa fa fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny olombitsy ihany. Any amin'ny taona 2010. 2017 tsisy zavatra hovana. 2019 namoaka ny zareo fa
ny 3 ny zaza malagasy latsaky ny 10 taona neka tsy ampy sakafo. Hitanao zany le fitohizan'le processus. Aty amin'ny taona 2022 zany a dia mbola mahasamy teny ny fitondram-panjakana fa hoe any amin'ny 2030 izy voanao fizanana fahefana any amin'ny taona any amin'ny taona 2030 amin'le lettre de politique émergente zareo igny. Any amin'ny fantatsika tsara zany fa ny ambassadeur du Japon zany teo amin'ny 3 mars 2023 teo tamin'ny 3 mars vao vetivety le zany a dia efa namoaka izy fa hoe il est temps que Madagascar analyse les raisons pour lesquelles le pays n'a pas pu se développer. Il est temps aussi que Madagascar analyse les raisons pour lesquelles le pays n'a pas pu se développer. Misy dikany ene zany hoe ianareo rehetra mba mieritrereta fa ity firenenanareo ity neka tsy mandeha amin'ny lalana izy. Zao zany a namoaka moa zany la gazette de la Grande Île vao tamin'ny 9 mars teo dia hoe politicien malgache izy a incompétent et sans détermination. Zany hoe hors sujet daholo raha ataontsika rehetra. Zao moa zany a tonga le fampelezan-kevitra zao dia mba mijery zany zay amin'ny gasy milo jereny dia za dia miteny aminao a tsisy mitenira compte an'ireo rapport rehetra reo fa dia hoe io lalam-pandrenana ty any zany a no entina anatsarana ny fiainam-bahoaka. Ka ho aminay antoko politika gasy mifankatia manokana dia efa nilaza zay hatramin'ny ela fa tsy izy constitution état unitaire fortement centralisé. Ka io zany agnisan'ny tongavako zany monsieur Gaskara satria ny ray aman-drenitsika FFKM zany anomboka zany zareo andeha anatina ny antoko politika sady andeha an-tany dia mba tiako hitandry zareo zany a izao fandarana ataontsika zao zany mba hahafantarandry zareo tsara fa ny problème any Madagascar ny a le mivangongo loatra manko izy efa fantatry rehetra efa mivangongo loatra io zany a efa fantatry rehetra fa mba hahafantarandry zareo bebe kokoa hoe inona marina moa ny problème misy eto ary ampafantariny koa hoe inona ny andraikitra ny resy ny antoko politika gasy mifankatia sy ny plateforme état régional anarenana ny zany zavatra rehetra izany. Eny ka tonga dia tena hidirantsika Tsipriana sady hitondratsika famakafakana mihitsy président Safosanvira sitrakao a satria fantatritsika tsara fa maro zany ny karazana mety hoe rafitra hita amin'ny tanana ny firenena nge manolorana zao tontolo zao fantatritsika misy ohatsika zao malagasy hoe état unitaire misy ny état fédéral ohatra ny États-Unis misy ny monarchie tsy fantatro efa misy firenena manao état régional ohatra ty sosikevitra ty ihany koa na mbola tsisy fa maro zany firenena manirana zao tontolo zao zany a fa misy zany firenena mandroso dia misy mahandro atytsika na tsy tytsika aloha dia ao anatin'le mahandro tsika ianao nefa raha mijery an'le firenena mandroso dia misy firenena mandroso kanefa mety hoe tsy manana an'izay ataontsika hoe arena kibo amin'ny tany na arena ao anatin'ny ranomasina zay akoriny PDP zany aty Afrika Rwanda ny nosy ravavy akaikely rehetra dia vahitantsika an'izany ny any Europa misy Canada ihany koa ireny zao tsy dia tena hoe manana arena mba amin'ny tany anaty ranomasina fa dia mandroso misy indray zany firenena indray zany ohatra ny Mauritiana sy ny Salamza zany manana an'izay ataontsika hoe capacité ahafahany mandroso dia ny arena ao aminy no ampiasainy ny fizahan-tany ao aminy dia tsika eto Madagasikara nefa sady manana arena mba amin'ny tany anaty ranomasina fizahan-tany rehetratra kanefa tsika farany sahirana dika an'izay ve zany a tena ilay état unitaire ve tsy mety sa kosa ilay lalam-panorenana sy ny fampiatsana an'le fitsinjaram-pahefana no tokony ho ampiarina so atsaina ao anatin'izy fa ny rafi-pitantanana tsy hovaina ao anatin'izy inona ny viko zany afaka manome fanazavana venao ny mahasamihafa na fampitahana eo amin'ny état régionaly sy ny état unitaire tokoka. Laza moa anao teo hoe misy firenena mandroso aza tsisy arena ohatranitsika. Tiako lazaina zany a i firenena rehetra io taloha nahantra daholo eny izy io fa misy zany torohevitra avy amin'le firenena mandroso avy amin'ny Banque mondiale FMI misy ny colloque teto amintsika teto aza dia efa nisy colloque tamin'ny taona colloque io tamin'ny taona 2008 io colloque io natao teto ary efa nilazana tsara mihitsy hoe aiza ny problème tsy mampandroso any Madagasikara fa io colloque io zany a
i problème hita voalazan'ny banque mondiale sy ny atrikasa rehetra io tsy jeren'ny mpitondra io tsy jeren'ny mpitondra agnisan'ny i problème misy amin'izy tena moa tena le état unitaire sy ny état régional mbola azavaiko iny rehefa avy eo fa ny tiako resahana fotsiny zany de hoe misy zany ny atao hoe état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana zay zany ny condition mampandroso ny firenena rehetra io ary zay zany no agnatin'ny fonay amin'ny antoko politika gasy mifankatia sy ampianariko an'iregny tanora hitanao regny isorako manokana ny madame Melda sy monsieur Vonjy fa nafinaritra ny fanazavany teto ireo zany ny ampianaranay amin'zareo hoe ny état de droit zany no afaka anavitra nyty firenena malagasy mamitsika ity ny état de droit zany inona moa ny takiny état de droit io ary zay mahatonga anany hoe azavaiko eto miaraka amin'ny mba afantarany FFKM masigny namany azy hoe ny état de droit zany dia misy zavatra roa lehibe ny tena goavanao fizarana fahefana amin'ny olombo afidy rehetra fizarana fahefana amin'ny olombo afidy rehetra manerana ny Madagasikara de faharoa fizarana fisarahany fahefana mpanatanteraka sy ny fahefany mpitsara io le hoe indépendance judiciaire raha amin'ny teny juridique moa izy de zao ny misoratra ato amin'ny teny frantsay seule une justice saine indépendante et au-dessus de toute considération partisane peut garantir la paix sociale amin'ny teny gasy izy de ny fitsarana madio ihany maleo tena eo ambanin'ny fahatokisan'ny sarambabembahoaka no miantoka ny filaminana sy fiadanana ara-sosialy eo ny problème antsika amin'ny état unitaire atsika ty ny état unitaire atsika zany dia voalaza amin'le état unitaire atsika ty zany fa ao amin'ny andininy 107 amin'ny lalam-pandrenana le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. À cet effet, il est assisté par un conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Amteny gasy moa de hoe ny filohan'ny république no miantoka ny fahaleovan-tenany fitsarana ozy amin'izany izy de ampian'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara izay izy no filohany. Le président de la République zany no président du conseil suprême de la magistrature. De ireo namany sy mpiara-miasa aminy manao adalana magnano abus de pouvoir manao trafic sy ny namany de tsy sahany le procureur général Lary satria matahotra ny place-ny koa izy ka zay no mahatonga tena hitako hoe mahavoantsika io zany hoe mila tsy maintsy sarahana ny fahefana mpitsara sy ny fahefana mpanatanteraka. Ny président de la République zany tsy tokony ho président ny magistrature suprême intsony ary agnatin'ny ty constitution zay nataony état régional aty zany agnisan'ny tombotsoa zany zay satria ny objectif ny tanjony anay dia ametraka ny Madagasikara ho état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana. Io zany tsisy mana avy any an-danitra andeha hanavitra antsika Madagasikara eto fa tsy maintsy ny fametrahantsika ny ty firenentsika ty ho état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana. Izay ihany ny vahaolana ahatonga antsika ho firenena mandroso. Ka raha nandroso zany zay teo tamin'ny voalohany igny eritaona tamity zay nisy zany les propositions na constitution état régional zay natolotra anay zany teto tamin'ny plateforme état régional zany dia eritaona après aty zany zao eritaona am'izao zany de isorana ireo rehetra zay nanome soskevitra fa ireo soskevitra rehetra nyraisin'ny zareo zay tsara rehetra reo zany de efa noraisiny dia napetraka amin'izy ty ankehitriny dia agnisan'ny ato zany azo jerenareo izy ty zany amin'ny tranokalan'ny plateforme état régional anisany ohatra no nisoloana amin'izy ty zany ohatra de hoe ny président de la République dia tsy manendry olona intsony ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny haute cour constitutionnelle. Raha talohan'ny président nanendry olona telo tao de amin'le izy sivy zany izy taloha telo an'ny président telo ny roa ny sénateur anankiray ny conseil suprême de la magistrature de telo ny président de la République. Amty zany izy telo ny solombavam-bahoaka
telo neny sénateur dia telo neny conseil suprême de la magistrature tsy manolotra tsony tsy manolotra tsony ny président de la république tsy manina ary fandrao ary idirantsika ary ny momba ny ty satria efa ty no resan'ny président inona avy zany no vaovao atao anatin'ity raha ampitahitsika amin'ilay androany tsy le anareo teo aloha fa le io lalam-panorenana ampiasaitsika république fa efatra lantafosina revio mihitsy ity république fa efatra ity moa dia samby alantsika nefa ireo filoham-pirenena tsisy nanaja azy ohatra fotsiny hoe aiza ny faritany mandrak'izao tsisy ny faritany mpanotsana faritany tsisy ny faritany tsisy ny fidina le gouverneur na ny chef de région article 146 nefa dia milaza hoe tsy maintsy mizara ny fahefana amin'ny olombo afidy ny fanjakana foibe tsisy le fizarana fahefana izany rehetra zany nefa mametraka atsika tsy état de droit satria le filoham-pirenena mihitsy zany aloha tsy manaja ny lalam-pandrenana raha tokony ho izy zany ka hoe état de droit tsika zany ireo filoham-pirenena tsy nanaja ny lalam-pandrenana reo tsy tokony validena ntsony eny ilatsaka filoham-pirenena teo anao nitondra tsy napetraka anao ny faritany tsy nizarainao ny fahefana amin'ny olombo afidy agnisan'ny mahantra atsika zao dia ahoana anao mbola ilatsaka indray ohatran'izay zany tokony ide amin'le hoe fanjakana tsara tantana sy tandalana satria nahoana matahotra ny filohan'ny république daholo zany le androm-panjakana rehetra ka tsy androso mihitsy isika raha tsy mipetraka io hoe fanjakana tandalana sady tsara tantana io ka esorona ao amin'ny président de la république zany ny fahefana amin'le fitsarana tsy tokony ho président ny conseil suprême de la magistrature atsony ny filohan'ny république ka izay zany ny anazy hoe nahisan'ny afatra apetrako amin'reto ray aman-drenitsika FFKM reto zany hoe raha mbola ambany fifehezan'ny filoham-pirenena ny fitsarana dia tsy iova zao zavatra zao fa apetrao mihitsy io fitsarana io zany mahaleo tena tanteraka amin'izay zany lasa état de droit tsika satria rehefa lasa état de droit tsika fanjakana tsara tantana sy tandalana dia atokisan'ny rehetra ny ivelany any dia izay vola rehetra angatahantsika mpandrosoana ny firenentsika dia azotsika izy iny ry zareo agny eny volona agnome volantsika fantary zareo arenantsika be deabe ambanin'ny tany ambonin'ny tany an-dranomasina eo fa noho ny antsika ratsy tantana sy ady tsy tandalana dia gotagota eny volamena-ntsika io fa rehefa tafapetraka kosa ty afaka magnome tsika tosika fameno isan'ny tokantragno ary zay agnatin'ny programme any toko politika gasy mifankaty hanome tosika fameno isan'ny tokantrano amin'izay zany tsisy mahantra zany eto isam-bolana izay tokantrano sahirana rehetra dia amena tosika fameno amin'ny teny vazaha moa izy dia hoe revenu minimum d'existence azo tsika atao tsara zany io resaka fonctionnaire reo aizaka dia le matsiaro an'reto mpiasa-panjakana reto le ICD reto emploi de courte durée retraite ihany le mpiasa-panjakana zany dia tsy tafiditra fonctionnaire tsy mahazo numéro matricule rehefa tafapetraka atsika ty fanjakana tsara tantana sy tandalana ty ampidirina fonctionnaire daholo ELD rehetra reo ECD rehetra reo tafiditra fonctionnaire daholo io realignement na indice na mpiasa-panjakana reo rehefa mba mitovy diplôme mba mitokovy ny karama fa tsy hoe samy mitovy ny diplôme anao dia miasa ry anao dia ambany ny karama dia leraka ry ambonin'ny karama tsy maintsy alamina daholo zany io satria mampisy injustice sociale izany rehetra zany mbola adiditsika tokony apetraka amin'ity tanindrazantsika ty fa tsy faly atsika hoe avy ny fividianana filoham-pirenena dia ilatsaka nefa ny zavatra efa narary hatramin'ny ela tsy voavaha harianantena atsika fa hoe amahan'io problème io raha olany eo amin'ity lalam-pandrenana état unitaire fortement centralisé ty ka ho anay amin'ny antoko politika gasy mifankatia manokana sy ny plateforme état régional dia mbola mahasamy teny izay fa tsisy fandrosoana eto Madagasikara raha tsy état de droit tsika tany-tandalana sy tsara tantana ka ity lalam-pandrenana état régional ty any zany na état unitaire fortement décentralisé no afaka hampandroso atsika mazava tsara mihitsy na anatin'izay zavatra zay ka andao ary ho resantsika le fomba fiasa zany rehefa tafapetraka ary le état régional ity ny anamantsy any amin'ilay le hoe
fizarazarana lasa cause côtière ozany sasany lasa tsy malagasy iray intsony ohatrany ahoana no mety hoentriky ny andraikitsy iza amin'inona sy atraiza zany no ma état unitaire ray atsika ihany fa ny samy fahefana hoento ary le fanazavana avy amin'ny gasy misy ny plateforme état régional mihitsy ny antsika zao manko état unitaire fortement centralisé zany hoe ampelatagnan'ny filoham-pirenena daholo zany ny fahefana rehetra voalaza nefa ny agnatin'ny lalam-pandrenana fa tokony hizara fahefana amin'ireo olombo afidy ny fanjakana foibe tireo amin'ny article 146 ny am'izao nefa ny zava-misy de iny tsy mizara ary zareo ka ireo zavatra rehetra agnatin'ity état unitaire atsika ty zay tsy tanterahan'ny fanjakana no forceny ty lalam-pandrenana état régional ty mihitsy no manome azy zany hoe état unitaire zany antsika lalam-pandrenana anankiray fitsarana anankiray hymne national anankiray fa ny andraikitra ny filoham-pirenena zany de mazava ho azy diplomatie extérieure fiarovam-pirenena na défense nationale de mitantana ny vola monnaie de ny contrôle de légalité manara-maso fotsiny zany ny ataony filoham-pirenena am'izay manara-maso andreo faritra roa amby roapoloreo ambany fifehezan'ny filoham-pirenena manko ny justice ny fitsarana ambany fifehezany koa zany reo inspecteur général reo fa mahaleo tena kosa ny faritra ara-toekarena ara-social sy ara-cultural ny fampandrosoana ny faritra zany dia responsabilité-ny olombo afidy any amin'ny faritra fa izay zavatra rehetra fifanarahana any ivelany na ato anatiny dia tsy maintsy manao tatitra zany ireo olombo afidy ireo dia amenany chef district zay solotenam-panjakana any amin'ny commune na ny préfet zay solotenam-panjakana any amin'ny faritra zay zany le fipetrany zany zay ka raha misy zavatra tsy mety zany mbola mijanona ho fanjakana natokana ihany aloha zany misy eto Madagasikara anatin'le izy fa ny état régional ny état fédéral zany no état maromaro io manko mahadiso ny olona miteny ka tiako azavainao tsara masy satria ny ao an-tsain'ny olona mantsy dia hoe état fédéral zay fa itsika état régional eo amin'le mahasamihafa anazy mba hazavainy Andriamatoa Savoazon lui kely ary ny état fédéral zany dia fampikambanana zany izy io fédération firenena maromaro mifanakaiky mahaleo tena manana ny hiram-pirenenany manana ny lalam-panorenany manana ny saim-pirenenany samy fa mifanakaiky de mba isiana libre échange hoe fifezevezena malalaka libre circulation zany am'ireo firenena reo am'le mponinao aminy de nanapa-kevitra zareo hoe akambana zany reo firenena reo fédérena de lasa état fédéré samby mbola mitanany constitution ihany fa manangana zany zareo fanjakana tokana eny ambony le état fédéral zay misahana ny diplomatie extérieure sy ny sécurité ary ny monnaie l'état régional zany ao anelanelany état unitaire sy état fédéral zany hoe lalam-panorenana ray ihany amin'ny état fédéral amin'ny état régional ka état régional lalam-panorenana ray ihany itsika eto Madagasikara pirenena ray ihany sainam-pirenena ray ihany na de ny fanoratra azy fotsiny aza le état fédéral zany de état fédéré zany ny ao anatiny le état fédéré zany au pluriel ny fanoratra le état fédéré fa ny état régional ny état au singulier le fanoratana état régional fa ny ao anatiny dia région autonome fortement décentralisée ny tena mampiavaka anazy amin'ity zany de hoe misy statut satandray mifehan'ny faritra tsirairay io zany otrany lalam-panorenana kely zany fa izy sata ny fitenenana anazy manana ny azy io ve samby manana ny azy io ety merina ohatra manana ny azy ny merina hoe inona ny tokony soratan'le solombavako amparitra ny hoe tokony lalàna ifehny merina ny agny amin'ny zareo any amin'ny androy ohatra manana ny azy ny any atsinanana satria tsika zany samby manana ny harenantsika tsika io samby manana ny culture atsika zany atsika io donc zany afahantsika mitandrona an'izay culture atsika zay mamoaka an'izay dia misy lalàna zany fomba hitantanantsika azy ohatra ny fotsiny zareo antandroy ohatra mialatsigna raha mano ny antandroy ohatra hoe
fady sokatra ohatra de mety soratany zareo agnatin'ny lalam-pandrenana amin'ny zareo fotsiny ohatra hoe zay manao ny sokatra io ohatran'izao de zao ny ampiarinay aminy am'le sata agny am'le satany ny fehezany zareo any le fomba mpanao-ny zareo agny ohatra azony atao ohatra hoe zay mangatratranay mangalatra taolagna de zao ny anina ny ampiarinay azy tonga de agny am'le sata zany zay satria ny problème amin'ny faritra hafa sy ny problème amin'ny faritra hafa zany samy manana ny problémany fa zay zany le problème antsika zany amin'ny état unitaire atsika ty zany tsika tonga de miteny hoe malagasy tsy raiky tsika rehetra marina malagasy ray tsika fa misy foko maromaro ao agnatiny zay miconstitue an'le malagasy zay zany ny tena fipetraka an'izy ty monsieur Gaskaraka aminay manokana tsy mampandroso atsika amin'ny lampandrenana ahatra am'zay zany tsy mifanaraka amin'ny fomba mipanaontsika malagasy le lampandrenana ny ahatra teto izy io koa moa zany efa tonga eo le filoham-pirenena zany zay vao manao lampandrenana de zay mampety azy nosoratany agnatin'le lampandrenana de asiany vidim-bahoaka hoe oui ou non fa ity kosa zany la lampandrenana voalohany eto Madagasikara mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana anao zany de tonga de fa manolotra lalam-pandrenana fantarany vahoaka de ekeny vahoaka de zay tafiditra eo de tsy maintsy manaiky an'iny fa anao zany filoham-pirenena tsy ho voatery tsony zany anao hoe anolotra lalam-pandrenana fa tsy maintsy manaiky an'io anao tsy manaiky an'io ary matoa anao mirotsaka zany de efa fantatra hoe io efa fantatra hoe io izy ity misy fanamarihana kely ndre matoa Safo Jean-Louis satria za sady mijery an'le boky any eto zany hoe ny faritra tena mizaka tena marina zay zany le ao anatin'ity sosikevitra ny gasy misy plateforme état régional ty io koa zany le problème izy kely raroto kely izy le terme malagasy mihitsy koa zany ny mampanahirana le hoe mizaka tena arabola sy ara-pitanana hitanao zany tsy mandaitra amin'olona en français de décentralisation administrative et financière misy fiantraikany tsara mihitsy fanitsika hoe mizaka tena de ohatrany maika ohatrany ty zao ataonjareo hoe décentralisation émergente de io ataonjareo hoe fizakantena miabo maevana tsy de mipetra lisy ka zao fandehany misy an'le hoe de zay ny mahatonga anay miteny hoe samy mampiasa ny volany zay le décentralisation zany moramora miditra agnatin'ny sainan'olona ka eo mihitsy eo am'le samy mampiasa ny volany ny any amin'ny faritra manana an'ireo arena tsy tapesipesena na ambany tany zany na amboniny tany zany na fizahany tany zany na anaty ranomasiny zany fa ny fanontaniany maro androany voanaheno an'ity ary tsy voandroany fa efa hatramin'ny izy menatary eny sy tsika tamin'ny heritaona de hoe ahoana zany ny Antananarivo ahoana zany Lalamanga ahoana zany merina ao anaty lisy satria inona zany le arena ho ampiasaina eto inona le tany eto io zany de efa misy tsy mitovy kely inona ny fanazavana hoe tsika zany rehefa tonga zay fotoan'izay amin'ny ahafahany mizaka tena fa ny Antananarivo manokana zao atoroko anareo teneniko amin'ity faritany Antananarivo ty région Analamanga ty tamin'ny taona 2008 Serge Rader adjoint maire izy tamin'ny commune urbaine d'Antananarivo Kabira Dionis directeur chargé du transfert des compétences et des ressources au ministère de l'Intérieur Jean-Éric Rakoto Arsoa izy teo moa de président notre cour constitutionnelle Léon Ramamounsoua, consultant en développement et évaluation institutionnelle. Ireo olona reo aloha fahitako azy mety merina angamba ry zareo reo teto fa tsy côté zareo hoe mialatsy hoe amin'ny firesahana fa reo olona reo de nagnazava tsara mihitsy fa Tananarivo zany sy Tamatave tamin'ny nahitana zany hoe 80% ny budget ozy ry zareo namoaka azy satria azy mahitako an'izany 80% du budget de l'État ozy azo tao amin'ny trésor public ny Tananarivo sy Tamatave nefa ozy 1% an'io ihany no nampiasain'ny commune ny Tananarivo dikan'izay betsaka ny vola eto Tananarivo betsaka na de fotsiny hoe io etra amin'ny tragno vato be dehibe ny Tananarivo io hoe raha ny commune n'Antananarivo ka nampiasa ny vola miditra amin'ny commune n'Antananarivo tsy ohatran'izao ty commune n'Antananarivo ty ary zay ny tanjony fa i commune n'Antananarivo io zany victime ary za de miteny anareo eto Antananarivo irodana daholo io vatovatonareo rehetra io atratrana éboulement sy namany io satria tsisy vola le commune n'Antananarivo ikarakarana ny entretien le canal de mandeha amin'ny tany tokony tsy ela be io tsy nirodana nagnino izy zao nirodana satria tsy voakarakara ny commune n'Antananarivo ny canal ny rano victime koa io commune n'Antananarivo lasan'le pouvoir central zay zany mahadiso hevitra antsika
le côtier sy merina mitondra ao anatin'ny fitondram-panjakana no mahazo tombotsoa. Asana mazava le fagnazavako azy. Ny côtier sy ny merina zay eo amin'ny fitondrana no mahazo ny tombotsoa. Fa rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana anao dia vizana. Ary anisan'izany commune Antananarivo. Izao commune Antananarivo. Io anie io rano be io efa misy 20 taona ny agny Tamatave ohatra ny rano madio raha vao morana ny andro dia efa agny rano. Fa miteny fa tsisy mieno. Fa zao izy io vao tonga eto Antananarivo. Vao morana eto Antananarivo dia efa feno koa. Ka ny vahaolana amin'io dia zao mila mampiasa ny vola miditra ao amin'ny commune fa tsy commune Antananarivo anie voa koa amin'io 7.7 isanjato ilain'ny fanjakana io. Tafiditra ao anatin'ilay izy. Tafiditra koa ny commune Antananarivo. Ka eto dia miteny aminareo. Ny nareo zany zao ato anatin'ity proposition ty hoe tonga dia misy chiffre exact hoe ny satria tsika zao toy nandray ohatra 15% ngamba ny iza le firenena andresantsika teo iny adiniko kely indray le izy teo i raha i Afrique du Sud Pretoria fa rehefa ho ampiaritsika ty dia firy isanjato sisa miakatra ty zany sady tsisy an'izay ny anaty sa zay ifanarano anatin'le sata sa hoana efa mazava izy ty zany ka izy io le teneniko amin'ity zany dia efa mazava tsara zany izy tsy ato hoe ny vola rehetra miditra amin'ny recette des douanes zany igny zany ny fanjakana ao anatin'le lalam-pandrenana io amin'ny lalam-pandrenana vaovao ty misy pejy fantatra hoe pejy fafiry dia sady mba hahafahantsika ihany koa zany manaraka an'lay natoko mangamanga mihitsy manko izy ato amizay hita tsara mihitsy amizay zany izy miavaka tsara izy amin'ny andininy 161 dahoary ny fidiram-bolam-bahoaka ny faritra zany dia ny rehetra rehetra amin'ny faritra dia mijanona amin'ny faritra amin'ny commune manko satria amin'ny commune anie ny idiram-bola dia ny 9 isanjato zany mijanona amin'ny commune dia ny 9 isanjato amenan'ny faritra ny vola miditra amin'ny fokotany moa dia ampiasainy agny satria ny fokotany any ao anatin'ny faritra fa ho an'ny fanjakana fohy be kosa dia ny recette des douanes rehetra igny ihany ny fanjakana fohy be io zany rehefa jereny izy io à peu près eo amin'ny 50% izy io vola azo avy amin'ny abatseranana rehetra eto Madagasikara io zany vola miditra amin'ny fanjakana fohy be any fanjakana fohy be ny vola azo avy amin'ny fanampiana avy any ivelany ary ny vola azo avy amin'ny ino ty findramam-bola findramam-bola zay fierana araka ny lalàna ny fipetra momba zay le mindram-bola zany io zany reo ny ampidonana ny fanjakana fohy be zao ary mba tsy izy tsy miante izy tsy mikarakara ny fampandrosoana ny faritra tonga dia fanjara ny faritra mazava tsara mihitsy fa zao eo amin'le rafitra ary ohatriny ahoana indray ary ampandehan'ireo le zavatra rehetrarehetra eo tsika zany zao am'izao état unitaire io misy an'le mpanatanteraka dia ry mpanaramaso zany eto ry solombavambahoaka sy ry loolony Madagasikara ka ohatriny ahoana indray zany ny rafitra isy solombavambahoaka kely koa ve zany isaky ny faritra zay le solombavambahoaka amparitra dao tantara inavy ary ny rafitra misy zany le gouverneur iny zany le gouvernement local les taritiny gouverneur le gouverneur zany fidimbahoaka izy fidiny rehefa tarlany eo zany le gouverneur dia izy zany mifidy an'le commissaire général commissaire général zany agnaran'le ministre fa tsy ministre commissaire général eo amin'ny firy eo zany io sa mbola tsy voafetra loatra bon za aloha mbola tsy nametra an'io za mbola tsy nametra an'iny dia eo zany ny commissaire général ohatra mikarakara ny fambolena ao agnatiny mikarakara ny fampianarana ao anatiny mikarakara ny arena ambanin'ny tany ao agnatiny mihoatra an'izay zany misy le commissaire général dia ny mitovy am'izao ihany izy ireo zany dia misy zany ny solombavambahoaka amparitra vidina koa reo izy ty zany natao an'izy ty zany dia ny président ny fokotany ny maire zany no natao solombavambahoaka amparitra satria izy io eo amin'ny 15 jours ihany zareo mivory ny maire rehetra zany no natao agnisan'ny solombavambahoaka amparitra ny maire dia ao koa moa ny conseiller régional reo zany agnatiny ao koa dia miprésente an'le programme zany le gouverneur eo agnatrehany solombavambahoaka amparitra hoe zao ny programme satria misy zany le budget dia tsy maintsy présenté ny équipe ny gouverneur eo amin'ny lehibe solombavambahoaka amparitra zany le programme anasany dia manatanteraka izy raha misy zavatra tsy mety ataon'le le gouverneur amparitra zany dia azo ny reto solombavambahoaka amparitra reto amin'ny destituer azy
agnisan'ny ao amin'ny solombavambaoaka amparitra koa reo député voafidy ao agnatin'ny districta sy ny sénateur samby mikambanao fa ny député voafidy amin'ny districta moa igny zany ao agnatin'ny député national rehefa avy eo solombavambaoaka national miaraka amin'ny sénateur ohatran'izay zany le fandehany azon'le solombavambaoaka raha manao abus de pouvoir ohatra ireto mpitondra amin'ny faritra ohatra le équipe ny gouverneur azon'ny président de la république andefasana aloha inspection d'état zareo azony ataon'le solombavambaoaka amparitra ato koa zany mamelendry zareo de am'izay zany izy mitandrina satria ny problème zao inona ny zava-misy le mpiasa mpanjakana avy ambony ety any no mampanao tetikasa any ambany agny de na misy aza détournement zareo ihany tsy manao an'le inspection de ozy ny banque mondiale zany anisan'ny problème atsika ety izay alatra rehetra hita amitsika tsisy hita anisan'izany ohatra regny ino izy ty volamena tamin'ny ministère regny tsy hita mandraky zao fa amity izy de mazava tsara mihitsy fa manana responsabilité tanteraka ny filoham-pirenena amin'ny contrôle de légalité sy ny défense nationale ny sécurité nationale misy fanamarina kely raha ohatra ka zany tsika miresaka an'izay satria efa mitantara tsika zany le tombotsoan'ny Madagasikara mihitsy nefa mampiatra n'le rafitra état régional zay moa zany fiantsonan'le izy état régional zay zany amin'ny ankapobeny mazava tsara zany andraikitra san'ireo androm-panjakana rehetra eto Madagasikara zany amin'ity état régional zay resanareo ty fa raha ohatra ka tsika zany mijery hoe inavy mety ho andraikitra ao anatin'le hoe mpanatanteraka zany hoe lasa mpanatanteraka hatramin'ny gouverneur ave zany sa ahoana ny ao anatin'le izy andraikitry ny gouverneur andraikitry ny filoham-pirenena andraikitry ny ben'ny tanàna andraikitry ny tsy misy fifanitsana andraikitra so zany afaka mamendy isikely anao marina fa tsy voatantaratsika eto daholo ty boky ty fa zay nitanjony fandaratsika hitondra fanampanazavany ianao mantsy tombotsoa amin'ny fizarana andraikitra am'izay andraiky mpanjakana ngany ilazantsika azy zay zany araka le teneniny moa izy teo any ny filoham-pirenena zany de fa igny zany ny andraikitra diplomatie extérieure défense nationale contrôle de légalité monnaie atomboko zany izy hoe agny amin'ny fokotany ny fokotany moa zany de araka fahitantsika azy zany manana andraikitra lehibe de lehibe zany ny fokotany na amin'ny fanisam-bahoaka zany na am'le raha madinidinika ao aminy zany fa ny commune zany ny tena hoe manana andraikitra goavana zany de ny commune sy ny gouverneur koa ohatra fotsiny miteny ohatra ny ben'ny tanàna ohatra ny école rehetra dia ambany ny école primaire zany sy ny secondaire ohatra dia ny commune ny mikarakara azy ny commune ny manao appel d'offre raha misy fagnamboarana école ohatra fokotany miteny raha hoe misy amina fokotany anankiray zao nisy ana zaza de tokony anamboarana école zany de ny commune ny manamboatra n'iny école iny de am'izay zany tsisy gouvernement hoe ministre ny fanabeazam-pirenena sy ny salamizany sa misy ihany sa misy izy fa manao récapitulation fa tena ny tompony zany de tena any amin'ny faritra satria ny amin'ny programme ny fampianarana ohatra dia any amin'ny primaire ohatra de tokony mianatra ny arena ny zavatra misy ao anatin'ny faritra fotsiny le zaza zavatsara de agny amin'ny secondaire izy ohatra mianatra ny zavatra misy eto Madagasikara de agny amin'ny lycée agny ohatra izy vao mianatra ny zavatra international ohatran'izay zany izy ka rehefa miditra mianatra le mpianatra dia tsisy mandoa satria zonankizy eny ny mianatra tsisy mandoa droit zany responsabilité ny commune io tsy ny fonctionnaire ny fanjakana ny mandefa ny le mpampianatra fa ny fampidirana mpianatra dia any commune tsisy mandoa droit zany ka rehefa ohatra ka hoe ny lacré ny fitaovana madiny koa de ny commune ny manao azy amin'ny budget ny commune raha misy mpampianatra tsy ampy ohatra de anjaran'ny commune mahafaka mitady aloha olona mpampianatra vacataire asolony azy dia ny commune ny mandoa ny karaha manigny mpampianatra igny fa tsy ny ray aman-drenina mpianatra ohatran'izao de agny amin'ny lycée ohatra sy ny université any faritra indray agny any faritra indray ny mandraikitra n'igny agny satria ny université zany amin'ny de indépendant tanteraka io boursana mpianatra io efa tsy aty amin'ny ministère Antananarivo tsony ny mandoa azy fa any amin'ny faritra any amin'ny vola miditra any amin'ny faritra ny mandoa ny boursana mpianatra satria ny mpianatra rehetra tsy maintsy mahazo bourse miova tanteraka mihitsy zany ny fomba fitantanana ny firenena ka atsika zany mila masà tsika miditra am'izay fa raha hoe
tsy mahasatsika ka hipetraka am'izao fotsiny de efa hita moa zao efa mivarotra zaza sisany malagasy ka mila fahasahiana io ka zay zany ny ararotiko eto hoe ianareo ray aman-dreniny FFKM andeha hitety ny mpanao politika azy rehetra tsy maintsy mapetraka ho état de droit na fanjakana tsara tantana sy tandalana ity firenena ity fa raha zany aty tsy mandroso ary zany agnisan'ny tanjona objectif anay ato amin'ny antoko politika gasy mifankatia de ametraka ny Madagasikara ho état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana raha ohatra nareo ka sarotra aminareo anaovantia de tila lampandrenana efa namena ity fotsiny amafiso de fa vita mifampiresaka atsika hoe ahoana ny fomba mifantarana an'ity de vonona izay amin'ny antoko politika gasy mifankatia ifampiresaka momba n'izany izay ny mety ny amin'ny fitantanana zany hoe izy moa zany misy ihany rafitra mpanao lalàna sy ny fitsarana sy ny anao anatin'ilay izy manahoana indray président Zavo Jean-Louis ny resaka mety hoe tombontsoa ara-toe-karena zany satria io ny tena tombontsoa lehibe rehefa tena ampiaritsika andao tatarao azavao mihitsy izay le tombontsoa ara-toe-karena zay par rapport an'ilay état régional io ihany koa le satana le statut zenao sy mety ho tombontsoa rehetra zany mba afahana mandresy lahatra satria mandresy lahatra sika manao an'io fandarana io ny tombontsoa ara-toe-karena izy moa araka le teneniko zany samby manana ny arenany zany ny faritra tsirairay samby manana ny arena fa ny mampalahelo am'izao zany exprès tsy amena fahefana misy hity zany ny be ny tanàna ny olombo afidy any amin'ny faritra ahafahan'le zareo aty amin'ny fanjakana foibe manao lava tagnana malaka an'io arena rehetra io zany miteny aminao za mino maromaro na ohatra io alatra sokatra agny amin'ny faritany Tuliary za mino fa tsy ho antandro mihitsy andeha angalatra ny sokatra ny zareo agny ohatra fa amena fahefana lehibe ny tanàna zany hiaro ny arena ao aminy le fiarovana zany mba misy le tamberimbidy le ristourne miditra ao anatin'ny commune tsy maintsy mandalo amin'ny commune zany ianao tsy maintsy misy zany ny fagnaraha maso io ane zavatra mora ane manao an'io am'izao fotoana zao efa misy ordinateur zao hoe fa anjaran'ny commune misy organiser am'izay hoe raha misy ohatra ka hoe misy fitandrana volamenaka vaky iry ohatra de anjaran'ny commune mandefa olona agny misava ny papier rehetra an'izay olona zay hitandraka agny de tsy maintsy mampiditra vola amin'ny commune ohatra le zavatra tadiavan'ny commune ane mba azahoan'ny tamberimbidy ahafahany manao fotodrafitrasa ao aminy fa tsy ohatran'izao tsisy tamberimbidy aminy fa lasa manana fahefana tanteraka zany ny commune sy ny faritra zany amin'ny arena zay mivoaka ao aminy satria ny manamboatra lalana ohatra araka le teneniko teo ohatra ny école any commune manamboatra lalana communal ohatra de any commune manamboatra lalana régional ohatra de any région amin'le vola miditra ao aminy fa io zany hoa araka le teneniko zany io tsy haiko izy io na tsy fahasaizandry zareo zany ny ametraka azy na tsy fahaizandry zareo fa mila fahasahiana mila fahasahiana ny zavatra rehetra ka sody any am'le hoe matahotra am'le fahefana satria sarina zay ny mpanao politika ka tsy tokony atahotra anao eo mitsy ny agnararota koa mahita n'ity ray aman-dreny amin'ny FFKM ty andeha hitsidika ty ny fahefany tsara tsy maintsy alana ambany ny filohan'ny repoblika zay fotsiny ane izy io le filohan'ny repoblika zany tsy tokony ambany fifehezantsony ny fitsarana fa mena fitsarana indépendante izy araka le teniko teo regny hoe mba hisian'ny filaminana fifampatokisana amin'ny eto zany de tsy maintsy mahaleo tena ny fitsarana mazava tsara zay raha ohatra ndray tsika miresaka ao anatin'ilay resaka fizarana an'le arena ino manko ny adevitra kely teo foana zany de hoe nen'ny foibe ireo le abatsirana sy abatsirana fa ny impôt sy ny taxe zany iny janona ho an'le amin'ny faritra de mba mariska zany le amin'ny faritra zany le olona mariska hoe ivolana latsaka atsika tiany lasa nanaovan'ny fotodrafitra azy zao anao mandohetra anao ilavaka hitanao androany igny folo taona mbola igny fotsiny eo ka i matsy eny amin'ny commune ny tena takina président Zavo Jean-Louis de avao ny commune mandefa azy any mifaritra zany no mitantana azy ve sa le commune sa ohatrany ahoana non igny ndray organisation andry zareo amin'ny finance indray igny satria ny amin'ny commune ane efa misy ny caisse ny trésor koa any amin'ny faritra zany ohatrany Tamatave ohatra misy koa ny trésor fahitako anazy igny organisation au niveau ndry zareo igny code fotsiny fahitako anazy hoe code fotsiny mipetraka amin'igny de fa hoe zao daholo vola tafiditra agnatin'ny
commune ny Tamatavy zao tafiditra agnatin'ny commune ny Brickaville ohatra zao commune tafiditra am'zao igny zany code fotsiny igny au niveau ny zareo financier igny tsy problème igny amina de rehefa aveo 60% an'io mipetraka amin'ny commune 40% amenany amin'ny faritra fa ny tsy hitanao mihitsy flou tsy fantatro hoe ohatrinona ny lasa ry ohatrinona ny lasa ty de hipetraka am'izao zavatra flou zao fotsiny ve tsika mazava tsara mihitsy ohatra'izay zany ny fitantanana arabola ary teko arena manahoana indray ny sehatrafa zany ohatra miresakitsika zany zao fampianarana zao ty hoe fandresanao kely ohatra ahoana ny organisation any amina resaka fanadina-panjakana ny rafitry ny fanabeazana fototra ny faharoa ny ambaratonga ambony sy zany ny eritreretana ihany ve sa latisika na sitsika de fanabeazana ihany izy araka le teneniko zany antsika zao ne ohatra manao examen na CEPE samby agny amin'ny faritra ny manao azy tsy fa zany ihany izy zao aloha de ohatran'izany izy io fa amin'ity zany mazava tsara fotsiny hoe amin'ny faritra anankiray zany a de ny zavatra ianarany zareo amin'ny faritra anankiray de ny zavatra misy ao agnatin'ny faritra ihany ny zanaky ny faritra ny Tananarivo ohatra de ny zavatra misy ato Analamanga no ianarany ny agny Antsinanana ohatra de inona ny vokatr'agny mety miresaka ny akondro hoe letchie inona ato amin'ny faritra Analamanga ohatra vakinankaratra ohatra de ao ny azy ny paiso ny pomme ireo zany mila tokony vo maîtriser le mpianatra hoe inona daholo ny tombotsoa ny vokatsoa ny fampidiram-bola mety ho azo amin'ny reto vokatra misy ato amintsika reto ohatran'izay ne le ilaina aminazy io satria ny problème amintsika zao zany de zao ny tokony mametraka fanontaniana zany antsika malagasy maninona atsika tsy manao exportation ana mananasa maninona atsika tsy manao exportation ana akondro maninona ny pomana antsirabe tsy atao exportation io paiso satria tsy manana fahefana le commune ifanaraka any ivelany fa mba sitrapon'le maire ane mba hitady lalambola izy agny ivelany ka rehefa mahita lalambola avelany izy de tonga zany ny mpanambola avy any ivelany mi-encadrer direct an'le mpamboly ao aminy za mahita ny paisona antsirabe ny tsara fa io tsisy exportation io fa tonga ny olona agny ivelany de mi-encadrer hoe iza daholo ny mpamboly eto de mampetraka laboratoire zareo magnara-maso ny rehetra reo zany de mampetraka an'le izo ohatra hoe ara-dalàna reto azo atao exportation de ry zareo ihany mitady ihany ohatran'izay zany ny tombotsoany izy ity zany ny commune tsirairay mahafaka mitady lalambola any ivelany ho an'ny mpamboly ao aminy satria io mpamboly io zany manan-karena io mpamboly io amin'ny fambolena zay amboariny fa le fambolena antsika ty zany tsisy encadrement samby manao zay tiany atao eo fotsiny le mpamboly samby manao zay ho afany zany hoe ny ohatra hoe nisaky ny commune na ny faritra zany de afaka manao an'izay ataontsika hoe fitediavana mpiara-miombinanto ka ny ivelan'izay zany eo zany tsy misy malalaka ny fanjakana coopération décentralisée coopération décentralisée mahafaka malalaka tsara mihitsy izy hoe mitady mbinanto fa araka le teneniko ny fifanarahana de tsy maintsy amena ny chef district solon-tegna mpanjakana amin'ny commune de amena ny préfet solon-tegna mpanjakana amin'ny région mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay miala tsiny somary miditra kely amin'ny antsipriany mantsy mba hafahana tsara mahazo tsara zany ty natongavana ao anatin'le izy manao indray ny rafitry ny mety ho folo alin-da sy ny salamizany anatin'le izy folo alin-da sotra betsaka anao nagnazava-n'igny satria am'izao fotoana zao manko zany nisy folo alin-da mihitsy zany misy miaramila ba nagnome sosikevitra zany amin'ity état régional ty raha tamin'le lalampandrenana navoakanay voalohany izy io tsy tao fa zareo zany nany hoe reto izy mba jereo koa de nampidirinay zany io rafitra ny folo alin-da io zany ato amin'ny 197 angamby izy zay ato amin'ny 197 ny filoham-pirenena zany tsy hoe izy ny chef suprême des armées de zay olona tiano nomena général de nomeny daholo lasa mampikorontana le rafitra ao agnatin'le folo alin-da tsy hoe chef suprême des armées za de irianina tiatiako de ampiakariko général non fa mametraka zany amin'ity zany conseil suprême de la défense conseil supérieur de la défense ay filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena mazava tsara dia anjaran'ny zareo armée zany amin'ny s'organiser ao de ry zareo zany manara-maso ny fivoaran'le manamboninahitra ao aminy de ry zareo zany mahita hoe rianina tokony akarintsika général na rianina dia igny atolotra ny filoham-pirenena tiako tenena izy zany tsy filo faratampon'ny folo alin-da na nitafika intsony filoham-pirenena ty mbola izy ihany izy ihany ny chef suprême des armées
président de la république ihany chef suprême des armées fa ny fanapahan-kevitra momba ny fampiakarana gradena général dia tsy anazy fa ny le conseil supérieur de la défense reo no manapaka hoe ty afaka miakatra ty tsy afaka miakatra dia atotrany an'le foloan'ny république amendry zareo proposition dia anjaran'ny président de la république mijery hoe manapaka an'igny au niveau ny conseil de ministre tsy maintsy ny président de la république manotra fa raha ohatra koa président hoe tsy mety ty za tsy poro amin'ny anankiray ty ohatra dia anjaran'ny président de la république manome proof hoe inona ny dikany nandavany ny nomination anty ka am'izay fotoana zay tsy mbola any am'le folo ihany ny teny farany nge zany fa tsy any am'le filakevitra ambony le président de la république kosa ny chef suprême des armées fa ny fahefanana faratapa zany hoe inona ny ilaivana filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena raha mbola ny filoham-pirenena no décideur fantatro tsara ny problème ny article 54 am'izao ny amin'ny resaka fanendrena prime ministre hoe maro anisa ary amin'ny antemera-pirenena dia alefa dia makaria amin'ny filoham-pirenena dia hitanao ireny problème satria ary ihany tompony teny farany fa ty zany sous-forme fotsiny dia sody ohatra zay koa ty fantatro na tsy ohatra hoe misy tena fanapahan-kevitra lehibe amin'ny tafoka mazava ho azy eny le filoham-pirenena tsy maintsy ifampidinika izy amin'reto conseil supérieur de la défense reto hoe izy tsy hanapatapaka fotsiny fa izay fotsiny ny zavatra isorona aminany zany hoe tsy tokony izy ny iproposé hoe inome général tiany fa tsy maintsy aviaty no miproposé azy dia iza mandrafitra an'izay le filan-kevitra ambony ny fiarovam-pirenena zay ka iny zany le tenenako hoe zareo tafoka na ny proposé an'io zaho tsy ao amin'ny tafoka za ny soratanao zany izy io dia manantena zany fa zareo zany rehefa tena zareo mbola matahotra ne zareo zao agnatona anao fa io zany sosikevitra napetrana dia ny soratana za zao tsy teny aminao hoe zany tena mahay momba ny tafoka fa rehefa tafipetraka zany io conseil supérieur de la défense io dia tsy maintsy ry zareo no famory ao dia ry zareo no manapaka ny fanatanterahana an'io asana mazava tsara mihitsiny dia raha ohatra ary zany zao ny amin'ny titolo-kevitra ao anatin'le izy ity zany inona zany no mety tombotsoa azo nylay tafika zany amin'ny fisian'ilay izy ohatra zany ka izao ny gasikary am'izao fotoana zao filakevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena mikorontana ny tafika ohatra zao dia hitanareo manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika malagasy sy ireo manamboninahitra lefitra ambony io zany le sous-officier supérieur angambany io zany propositionamendry zareo zany izy io io propositionamendry zareo zany izy io fa hitanao amikorontana ane izy zao zaho mafantatra maramila regny satria zaho mba zanaka maramila koa ny tena misy atao an'zareo colonel midéborde misy colonel efa ela be izy eo tsy lasa général fa misy le tonga avy faratiny lasa général satria izy mafatafantatra sy namanama manambolagny tsy fantatro marony zany dia ialana an'izay zavatra zay zany dia apetraka mihitsy hoe le conseil supérieur de la défense no manapaka hoe ty efa ela tiany miakatra na hoe ampy zay be dehibe loatra reto ka tsy hanano recrutement firitsony antsika aloha ary amin'ny ak 1000 ohatra apetraka amin'zareo mihitsy zany ny fahefana mandamina an'io raha am'izao fotoana zao ne be dehibe ny colonel sasany aza efa tokony olo akatra général hatramin'ny ela ny zandriny aty indray no miakatra général dia manimba n'le toetsainany militaire zany zay zavatra zay misy anaky manaitra kely anaty ireo manam-pahefana izay nitondra teo aloha na olom-boafidy izy na olom-boatendry dia miato amin'ny asany daholo raha vao tonga ny mpisolo toerana azy amin'ity lalam-pandrenana vaovao ty igny indray zany tsy azoko tsy aloha miova igny indray zany hoe passage igny ay am'le ohatran'ny tetezamita kely elana am'le lalam-pandrenana zao hiditra satria ivadikitsika ivadika lalam-pandrenana zany atsika dia agny zany ity fa ny zavatra misy zao zany aloha dia hoe ahoana ary am'izao zany andeha ny fifidianana dia ahoana ary ty lalam-pandrenana antsika ty nefany tsy nandeha ny firesahana azy agny angamba zao ny tsara hoe tokony iresahantsika amin'ny rahalahy eny ary ny antsipiriana saika efa voaresaksika avokoa hoe fa raha ohatra ka mpandany any akalo milohan'izay manahoana ny ACC ACC sy ny talomo araka ny teneno tsy manendry membre ny ACC ny filoham-pirenena fa telo satria am'izao fotoana zao zany ny problème misy amin'ny fifidianana zao zany tsisy tsony amin'ty tsisy lalam-pandrenana ty amin'ny lalam-pandrenana ty tsisy mazava ho azy ngamba fa tsisy zay vao
tsisy tsony crise politique post-électorale satria nity tsy mila sely andavanandro igny amin'ny fokotany zany zay feno 18 ans de efa mandalo amin'ny fokotany izy manoratra any anarany hoe za feno de ohatran'izay zany izy amin'ity andavanandro de rehefa aveo zany rehefa tonga ny fifidianana président ny fokotany de automatique tsy maintsy mazoto le olona isoratra anarana rehefa 20 taona izy ifidy be ny tanàna de efa au niveau ny ministère ny intérieur de efa mahavita de reo mpividy maventy rehetra reo zany ny président ny fokotany ny be ny tanàna sy ny conseil municipaux ny gouverneur sy ny conseil régional ny solombavam-bahoaka sy ny sénateur reo mpifidy maventy mifidy ny président de la république de milamina satria am'izao fotoana zao anao fidianana président misy olona aby aza mbola tsy mahita agnarany tsy mahita nino agnany ambany volo agny nefa nasianao ifidy tena zavatra hors sujet ny zavatra misy eto Madagasikara normal antsika raha agnisan'ny firenena 10 farany mahantra io firenena ambady afaratsika io ane firenena tsisy arena azy io fa miady nentsika tsisy ady tsisy ino de eto sika de me mahantra fotsiny eto am'izao mazava tsara mihitsy ono andry mato Zafao Jean-Louis raha ohatra ka zany atolotrosonareo izy ity de tonga de lanina amin'ity endriny ity teto manko nisy adevitra koa tsy mety tsony le fisapakevim-bahoaka tonga de ensa tsy io fotsiny fa tokony alefa pary article sy ny sara am'izany sy mba manahoana ny hevitra ao am'izay adevitra sy momba ny fandanina lalampandrena io crédibilité io crédibilité nao le mitondra io za manokana zany ohatra de efa nalaliniko hatramin'ny ela ny problème ny malagasy de inona ny solution de io zany no hitako de miformer jeune zany aho magnazava ananjy io dans tout Madagascar de amina zany matory jeune reo ka miditra masaha miditra ndraikitra jeune reo ne turko anao jeune étudiant reo tsy hiditra fa tany io de fa miteny fa leo zay amina politique zany de asa leo politique anareo fa manana responsabilité satria le politique atsika zany tsisy azo idirana izy ela be zay fa am'izao fotoana kosa azo idirana tsara ty mora azavaina de mazoto ry zareo mazava tsara misy ary vaovao mahafaly zany hoe samy mampiasa ny vola ny faritra ao anatin'ilay sosikevitra zay atolotrosonareo ny tsetratreta tsy aritra farany dia manao ahoana za meto fampiarana azy ty zany raha ohatra ka avy hatrany zany satria tsika zao kiondalana ihany koa telo ambiroapolo roy fantatrao tsara de kiondalana so zany mba tsy lazako hoe occasion zany zao afahana manatanteraka an'izy ity satria ho tapitra le ity mandat ty de afaka manararosika miova am'izay atao hoe rafim-pitantanan'izay ahoana ny lalana fahatongavana any sy ny andalo fifidianana sy ny sala am'izany ve raha sanatria ohatra ka tsy ho raisina ty sosikevy ty raha misy candidat avy vonina ny ampiatra an'izy ity miaraka ve ny gasy misy ny plateforme état régional sa hoentinareo ty any amin'ny fifidianana zay ho ataotsika eo de lalanonareo de ianareo no hoentinay mihitsy ty satria izy araky teneniko zany matoa zany izy ity ka nisoratanay tao amin'ny gasmi ny cadre ny gasmi zany nanoratra azy zay vao nentina izy eo niveau ny plateforme nanangana plateforme matoa ny fanjakana tsisy ny resaka an'io matory zareo tsy nanoan'io dia zay amin'ny gasmi hitondra nyty hatramin'ny farany latsaka zay amin'ny fifidianana filoham-pirenena lany de manao référendum hoe ekenareo hoe ty lalam-pandrenana ty satsika zay zany no espoir anay satria araka le teneniko zany matory rehetra reo ka tsy nasana no an'io tsy fahasahihana tsy haiko na tsy fahasahihana na incompétence fa matoa io tsy tafipetraka tamin'ny androm-panjakana rehetra misy ny sénateur misy ny solombavam-bahoaka misy ny ministère tsisy nametraka an'izany hatram'izay misy dikany midika zany candidat filoham-pirenena avy andry matoa Zafao Jean-Louis antsika am'resaka eo tamin'ny 2018 efa nanao marina sa tsy marina zany de anao ndray zany zay amin'ity mba ahafahanay manolotra nyty lalam-pandrenana état régional ty de zay vonona agnampy anay de magnampy anay ary tsy manosy botanana fa mandray ny rehetra sy vonina ao anaty lisy andry matoa Zafao Jean-Louis ndao ary omeo antoko reo mpijerytsika reo malagasy manaraka atsika reo tompona andraikitra isan-tsokajiny mety misy resy lahatra fa mbola miafikafinany reseo lahatra zay androany ary fa itiny any vaolana tokana anafaka ny Madagasikara ao anatin'izao fanantsana lalina ka hidirantsika amin'ny fampandrosoany naviny mety ho antoka izay hoentinao no sady amaraparana ny fandarantsika raha tsiraka topoka
araka le niteneniko teo zany a tsy maintsy état de droit tsika tany tsara fanjakana tsara tantana sy tandalana vao ampandroso'ny ty Madagasikara ty fa tsy misy mana avy any an-danitra. Tsisy ireo matoy filoham-pirenena taloha reo te hiverina ny sasany reo te hiditra satria manana fahefana lehibe zany a ny filoham-pirenena amin'io constitution état unitaire am'izao io. Za kosa zany a de miteny hoe raha ohatra zany ako hoe milatsaka eo ka lany a ohatra de alana aminany fahefana ny mpitsara zany hoe fahasahiana ane zany ny fahefana amena indépendance tanteraka mahaleo tena tanteraka ny fitsarana am'izay zany zay manodikodim-bola rehetra zay manao trafika rehetra satria presque ny magnodidina an'le filoham-pirenena daholo eneny manao an'io teo le cour de compte ohatra namoaka vola tsy mazava tsy hita volan'ny covid tsy hita ny olona magnodidina azy io satria izy no président ny conseil suprême de la magistrature de tsy mivoaka io zavatra io ka za manokana ameko indépendance zany reo hoe indépendance judiciaire ilaina dia amena indépendance judiciaire zay ahatonga atsika fanjakana tsara tantana sy tandalana ny tanjony. Rehefa tafipetraka io zany fanjakana tsara tantana sy tandalana io tsika zany a io 2 ans io defa hita taratra mahazo maka vola zay ilaitsika rehetra itsika zany amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Fa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena nefa ny ve d'accord amin'izy io satria sy mpandinika sy mpamakafaka koa milaza zany hoe anisan'ny tsy eken'zareo zao état régional zao fa zarany azytsika amin'io état tsika io de mba ahafahany mampindram-bola atsika sy ny conditionnalité sy ny maro samihafa say fa mba netsiretina ve zay non diso le fievra atsika matoa zany zareo ohatra fotsiny ane atoroko anao hoe ohatra fotsiny a i madame Marie Chantal Ligira zany le niteny hoe raha zao izy no itoy agnatin'ny 5 taona nareo izy a tsy atratrany Rwanda. Matoa ny ambassadeur du Japon teny hoe tokony heritreritra anareo satria hitany fa tsy mety io zavatra io fa itsika fotsiny zany ny magnamary ny tena io hoe tsy ekendry zareo fa io a zareo agnisany agnampy atsika amin'ny fametrahana an'io fanjakana tsara tantana sy tandalana io eto Madagasikara ahafahana manome tosika fameno an'ireo olona rehetra zay sahirana isam-bolana minimum tokony agny amin'ny 2 hetsy agny ohatra isa tokatrano sahirana anagnany Madagasikara zany vola zany i volantsika ny angalariny dra lampitondro io daholo iarahantsika malala angalariny le mpitondra le vola matotsika mahantra maninona Maurice tsisy arena ambanin'ny tany tsisy arena ambonin'ny tany nefany a $12,500 ny revenu par habitant maninona antsika zao tsy hita le vola tsika tsy hita ka za miteny tsisy mana avy an-danitra agnavitra antsika fa tsy maintsy ny herintsika ihany tsy maintsy manangana fanjakana tsara tantana sy tandalana atsika tsy maintsy esorina ambany fifehezan'ny filoham-pirenena ny fahefana mpitsara tsy maintsy zaraina ny fahefana ara-bola sy ara-pitantanana amin'ny olombo afidy rehetra eto Madagasikara zay ihany ny antoka atsika azo atsika ampiakarina tsara daholo am'izay zany ny karama farany ambony ny ECD rehetra emploi de courte durée ampidirina fitondra fanjakana daholo ny grille indiciaire rehetra io zany a azo atao rehetra zany ny zavatra tokony miandry atsika i français tsika fa tsy ziriziry hitanan'ity état unitaire ty zay rehetra mampanantena mbola volana mampanantena volana amin'ity lalam-pandrenana ty zany any vahoaka de azoko tenena hoe mandainga ihany mandainga tsara fa miteny an'izany ianao mba tsy hananako tsiny amin'ireo avako ireo avatsika ireo namatsika satria tena saika diniko lay resaka fampananana asa satria zay zao ny olona vahoaka androany a misy vahoaka zany zao tena ketraky tsy miasa zay normal lojika raha misy ny tsy fandripalemana ny tanora maro be reo manana diplôme zanakitsika na vita fianarana zanatsika fa tsy mahita asa tsy afaka manangana orinasa ho amin'ny tena manahoana marina aloha anatin'ity zavatra ty mivavojerikanao ny ambassadeur du Japon teo raha ny vakinao zany le afatra an'igny be de be izy a orinasa japonais teto niala teto Madagasikara satria fanjakana raty santana atsika sady tsy tandalana zany ende tokony amperitreritra ny mpitondra fa za de mampanantena rehefa tafipetraka i fanjakana tsara tantana sy tandalana io zany a be de be ny orinasa ho tonga eto be de be mihitsy ary na de za zao azy amin'ny resaka zao a de efa mahafantatra fa be de be ny investissement ilalana antsika rehetra simba reo a
azo amboarina daholo reo na route nationale zany na route communale zany ny infrastructure rehetra reo azahoantsika vola daholo ny mpamatsy vola io a vonona agnome volantsika fa ny firenenantsika no ratsy tantana sady tsy tandalana ka izay ihany no antoka ry malagasy a izay no antoka ray aman-dreny amin'ny FFKM isorako anareo andeha itety ny mpanao politika rehetra fa anisany tsy maintsy takinareo ary azavainareo mazava tsara fa ny fanjakan'ny fitsarana tsy maintsy miala ambany fifehezany filoham-pirenena zay ihany no antoka hahatonga antsika ka io rehetra reo matoy zareo miazakazaka miditra eo zany a satria fantatry zareo zany io zavatra io fa ny fangalanany eo tsy mora fa ny ty zany raha ila lampandrenana ty ny proposenareo zany a dia voavahany olana mangasiraka indrindra andre matoa zavo zao aloina zanatra zany izy nefa mbola manana anjara teny famaranana ihany ianao a maranantsika ny fandarana ao anatin'ny izy tsy ivina kely ho antsika ny tokantrano zany a dia ity zany hoe version finale aloha hatretra ity zany version finale 90% zany ty faradalana mbola misy 10% ihany zany rehefa aveo fa andrasana ny fanapiny ity zany a efa plus ou moins efa agnisan'ny complet izy ty République ny Madagascar tanindrazana fahafana fandrosoana proposition de constitution plateforme état régional moa zany no manolotra azy ity martsa 13 no mivoaka zany dia averina ihany zany fa azotsika atao tsara ny mijery azy ity sy mamaky azy ity ao anatin'ny roy sa site web anatin'ny site web zany izy io www.etat-regional.mg averina kely farany andra ohatra ka www.etat-regional.mg efa hitatsika misoratra eo amin'ny fahita lavitra io mba ahafahantsika zany manamafy an'izay akoatran'ity dikateny amin'ny fiteny frantsay ty dia manana ny dikateny amin'ny teny malagasy ihany koa zany izy ireo tsara ihany koa ny ananatsika ny ty boky anankiray ty boky anankiray ty indray zany dia karazana hoe fitina sy fahafahafantarana zay ataontsika hoe fizakantena isamparitra zay mihitsy ny fanazavana momba ny momba le ino ty le tombontsoa rehetra ao anatin'ny fampiaratsika anio lalam-pandrenana vaovao an'ny état régional io alefa kany izy am'izay mba hitatsika tsararaha avy any averika any andre mato Zavo Jean Louis mo no tena initiateur misy nytalependoana satria tsika mo tany amin'ny 7-10 dia efa nirisaky an'izy io efa manomboka memieno ny olona am'izao fotoana zao ka amin'ny makiondalana anazy 7-10 so dia mba fotoana zao afahantsika manova ny tantarany ity Madagascar matomatisatsika sy mbonatsika rehetra ity tapitra ny fandarantsika angasako manokana ianao andre mato Zavo Jean Louis président national ny parti politique gasy mifankatina ny gasy mia ko président ny plateforme état régional nanaiky nasain'ny fandarana nanaiky tonga eto Antananarivo be toerany Real TV Madagascar raha misy te farany artiko misotra betsaka monsieur Gaskara nahafinaritra ny fandiniana teto misotra betsaka ny mpiaino rehetra ny manao zavatra tsara tsy mora ny manao zavatra tsara ary anafaka ny Madagascar ao anatin'ny fahantrana zany tsy mora zany ary za miteny aminareo zany tsy tianao président Ratsiraka teo tianao président Safi Albera teo tianao président Marc Ravalomanana tianao président Hery Rajaonarimampiana tianao président Andrinira Rajoelina fa le rafitra mihitsy no tsy mety ka raha mbola avy ny afaka mbola hiteny hoe agnatsara ny fiainam-bahoaka amin'ity état unitaire ty fortement centralisé ty dia diso hevitra ihany fa ny zavatra tokony ataotsika dia hoe hidinina miaraka amin'ny fanatanterahana nyty état régional ty eto dia za dia efa miteny aminareo za fa izahay zany ao amin'ny antoko politika gasy mifankaty na misy ny vola na tsisy ny vola dia ohatrany nataoko tamin'ny 2018 ilatsaka izay zany ampiatra nyty agnazava amin'ny vahoaka rehetra fa tsisy fandrosoana eto Madagasikara raha tsy tafipetraka ty lalam-pandrenana état régional ty ary ny fametrahana zany hoe tandalana zany sy tsara tantana zany ny rafitra rehetra zany tsy vita mora zany mbola resaka hafa koa zany ka mila fahasahiana zany le izy mila fahasahiana mila fandraisany tanany rehetra ny ilainay amin'izy ty zany dia ny olombelona manana sofina miaino
manana vava miteny magnazava ary manana maso mijiry fa tafitatsika mianakaby io misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy sodrinira tompoko nalaky nasain'ny fandarana tamin'ity ala ity isaorana manokana antsika rehetra tany antokatrano niaraka taminay hatramin'ny farany fandarantsika mametraka manapitafa ho amin'ny raha ampitsondray tompolasy tompo avely moa tompoka azo antoka fa atsiro na andro rehefa amperahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Matezatol, la manouille.